Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Anao zava-baovao ny mpanompony Jehova. Hanao zava-baovao ny mpanompony Jehova. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Bokin'ny Isaia mpaminany toko faha 2 ny andininy faha 5 hatramin'ny andininy faha 9. Indro anao zava-baovao ny mpanompony Jehova. Ity Isaia toko faha 2 ity riavako malala dia tafiditra ao amin'ny ilay antsoina hoe sokajim-boky ny Isaia faha 2 izay milaza sy mampiomana ny fanafahana ny Jiosy izay nobaboana 70 taona tany Babilôna. Dia fampanantenana zany fanafahana izany no arangaranga fa aniraka ny mpanompony dia Kirosy mpanjaka Andriamanitra anafaka ny olona izay voababo izay nobaboan'ny Babilôniana. Eto dia sary teny antsoina hoe mpanompony Jehova no entina ilazana, anambarana ilay mpanompy hitondra fanafahana. Mpanompony Jehova izay ambara fa manana ny toetran'Andriamanitra pahary, ka ny fahariana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny voalohany no hotohizany sy avaoziny indray. Raha mamaky tsara tsika ny andininy faha 5 dia manasongadina an'izany mampahary azy zany. Nahary ny lanitra, nanenjana azy, namelatra ny tany sy ny vokatra ao avy aminy, manome fofonaina ny olona eo aminy sy manome fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Midika zany fa ny asan'ilay mpanompony Jehova dia hitondra zava-baovao tahaka ny zavatra vao nohariana. Eny azo lazaina mihitsy hoe fahariana vaovao. Ilay zava-baovao izay entin'ny mpanompony Jehova dia fanamboarana fiainana vaovao, tsy mbola nisy toazy iaina ireto vahoaka izay leon'ny fahababoana sy ny vesaran'ny aizikitroka 70 taona. Dia indro amposaka ny anjara masoandrony ilay mpanompony Jehova. Hitantsika manomboka amin'ny andininy faha 9 sy ny faha 7, hiaro anao izy ka hanome fanekena ho an'ny olona, hanome fanazavana ho an'ny jentilisa, ampahiratra ny jamba, amoaka ny mpifatotra hialatra amin'ny maizina, ary hitondra ny izay mipetraka amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana. Asongadina ao anatin'izany fa ilay mpanompony Jehova dia hitondra fanafahana. Mampahatsiaro antsika ilay teny izay nolazaina momba an'i Jesosy Kristy hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria efa nanositra ahy hitondra teny soa mahafaly ho an'ny jentilisa izy, hanafaka ny ampahoriana, hitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao. Arak'izany satria fiainana vaovao, zava-baovao, fahariana vaovao no ataon'ilay mpanompony Jehova dia hoenika ny voninahitr'Andriamanitra izy. Arak'izay voalaza eto manao hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ahy ho an'ny sarin-javatra voatsokitra ho ny andininy faha 9. Tena mitafy ny toetran'Andriamanitra mihitsy, ary raha marina dia izao, Andriamanitra mihitsy no mihavao ao amin'ny Jesoa Kristy zanany, ka mitondra fanafahana sy rivo-baovao hanafaka ny olona izay voageja, izay voafatotra, izay voababo, izay jamba ny firehana maro samihafa.
ry havako malala ao amin'ny tompo. Mazava arak'izany fa tian'Andriamanitra avozina mandrakariva ny fiainan'ny mpanompo izay miaraka aminy, ka dia indro mamposaka ny masoandron'ireo izay mitoetra tamin'ny aliko ny fahafatesana sy ny izay nitoetra tamin'ny aizokitroky ny alina izy. Fiainana vaovao no tian'Andriamanitra iainanao. Amin'ity volan'ny réformation ity, dia ny fiainana manontolo sy ny fiainana rehetra ho an'ny mpino no tian'Andriamanitra ho avozina. Avozina miainga eo amin'ny fanoloran-tena, eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra izany. Avozina miainga eo amin'ny fanavozana ny fanolorantsika ny fotsika ho an'Andriamanitra izany, araka ny tena hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Fa avozina ny fomba sy ny fanao, ny fiaina sy ny toetra, avozina izay rehetra mifanaraka, ho avozina ho vaovao izany rehetra izany. Ianao ry havako malala izay maheno sy mandre izao tenin'Andriamanitra izao, meteza handray ny fanavozan'ny tenin'Andriamanitra, meteza handray ny fanavozan'ny Kristy izay te hanao zava-baovao, tsy te hampiainanao amin'izay efa voafatotra na nahababo na ny toeranao tao anatin'ny alina, fa te hameanao zavatra vaovao mandrakariva. Banjino ary ry havako Jesosy Kristy, lay efa nitondra rivo-baovao, lay efa nitondra fiainam-baovao ety amin'izao tontolo izao, dia ho avozina miaraka amin'izany koa ny fiainanao, ny fanaonao, ny atsipirian'ny fiainanao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tsy hitakatry ny sainay Andriamanitra lay fitondranao mahagaga, lay efa nanao zava-baovao araka ny teninao hoe indro avoziko ny zavatra rehetra. Dia fiainam-baovao no atolotrao izay rehetra mihitsy matoky anao. Isaoranay anao izany, isaoranay anao ny nanomezanao an Jesosy Kristy zanakao, lay nomboana tamin'ny hazo fijaliana, hanavao anay izay voafatotra, voababo, voageja tao anatin'ny aizokitroky ny fahotana. Ankehitriny izay vonona hiavao aminao, ka hiavao toetra, hiavao fomba ary hiavao fanao. Mivavaka izay ry Andriamanitray amin'ity andro an'ity raha sitrakao, ho an'ireo rehetra izay voafatotry ny zava-mahamamo, ny zava-mahadomelona, ny fisotroana, ny fimamona, ny finanam-paraky, ny rongony sy ny sisa, entinay eo anatrehanao satria ianao miteny fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Vavaka ho azy ireny izay indrindra ireo izay manana etaeta hanapa-kevitra hiala amin'izany. Ampio tohananao, asehoy ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Tompo sy Andriamanitray, nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.